ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Atsika lavaka malala tratrety sabotsy farany herinandro fa 9 ny volana martsa ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Genesisy toko 9 Genesisy toko 9 andiny 7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niakatra niala teo izy ka nakany Berseba, ary Jehovah niseho taminy tamin'ny nialiny iny ka nanao hoe izaho no Andriamanitry Abrahama rainao, aza matahotra fa momba anao ka hitahy anao sy hamaro ny taranako ao noho ny amin'ny Abrahama mpanompo. Ary nanorina alitara teo izy dia niantso ny anaran'i Jehovah sady nanorina ny lainy teo koa, ary niady lavaka fatsakana teo ny mpanompony saka. Ary Abimeleka mba amin'ny ahozata sakaizany sy Pikolo komandin'ny miaramilany dia niala tao Gerara akany amin'ny saka. Fa hoy saka taminy, nahoana nareo no mankaty amiko kanefa nankahalahy ianareo ka nandroakay niara teo aminareo? Ary hoy izy ireo, efa hitanay marimarina fa momba anao Jehovah ka dia hoy izahay, aoka samy hanao fianianana isika dia izahay sy ianao. Ary aoka izahay hanao fanekena aminao, fa tsy hanisy ratsy anay ianao tahaka ny tsy nanendrenay anao akory sy tahaka ny tsy nanaovanay na inona taminao afa-tsy ny soa ihany. Fa efa nampandehananay soamatsara ianao, fa ianao ankehitriny efa notahin'i Jehovah dia nanao fanasana ho azy saka ka dia nihinana sy nisotro izy. Dia ny fomaraina koa izy ka samy nanao fianianana dia nampandehan'ny saka ireo ka dia lasa nody soamatsara izy. Ary tamin'izany andro izany dia avy ny mpanompony saka ka nambara taminy amin'ny lavaka fatsakana izay efa roadiny ka nanao taminy hoe efa nahita rano izahay, dia nanao ny anarany hoe Sheba izy. Izany no nanaovana ny anaran'ny tanàna hoe Berisheba mandraka androany. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misy sampam-pahalalana na ataontsika hoe finoana ve zany antsoina hoe ezoterisme, izay karazan-javatra efa ela efa hatramin'ny taonjato tany alohantsika no nisy ny antsoina hoe ezoterisme. Ary ny ezoterisme dia saika misy an'izany avokoa fa fomba fisainana zany. Tena hoe ezoterisme dia avy amina teny grika antsoina hoe ezoterios. Ny antsoina hoe ezoterios zany dia intérieur na ao anaty. Dia zany dia ny ezoterisme dia karazan-drazana finoana na fomba na filozofia koa aza izay no heverina hoe tsy hananan'ny olona rehetra fahafahana fa toy ny tsy ambaratelo, toy ny hoe zavatra miafina sokajin'olona vitsy ihany no heverina ho mahatakatra ny antsoina hoe ezoterisme. Ny fiavana silama dia misy antsoina hoe sofisme. Ny sofisme ao anaty vavahana silama dia ao anatin'ny finoana ezoteriste izay fanao zany tao anatin'ny silamo zany misy tsy hoe ny filozofia ny misy ny ezoterisme fa ny vavahana koa dia misy an'izany sofisme amin'ny silamo. Ny kabale ao anatin'ny judaisme dia ao anatin'ny hoe fianarana momba ny ezoterisme. Misy fomba fisainana mitovitovy amin'ny ezoterisme, mystisisme zay fantatry ny kristianina, ny herménétisme, ny spiritisme, be dia be reo, ny occultisme zany dia ao anatiny antsoina hoe ezoterisme avokoa. Fa izay mahatonga antsika miresaka an'izany dia ity boky ny Genesisy toko 9 sy ny fomba fisainan'ny olona ankehitriny. Malaza be ankehitriny ny hoe misy onde négativa, misy énergie négativa eny amin'ny fiarahamonina eny, dia misy énergie positiva eny amin'ny fiarahamonina eny. Hoe indraindray misy olona
hoy ny hitatsika amin'ny zavatra ampianarina maro hitatsika amin'ny tambatsotritsa karazany hoe misy onde négative, misy énergie négative, zany hoe misy olona indraindray vao hitanao de na tsy manao ninina aza ohatra de tsapanao hoe ohatran'ny mangatsiaka ianao, ohatran'ny tahaka zany de tena misy olona tena mitondra onde négative mihitsy, na tsy miteny ary izy ohatran'ny tsapako hoe vao tonga amin'ny toerany ity de ohatran'ny misy onde négative eto, ohatran'ny tsy azokazoko zany ny aiko, ohatran'ny mihidy aho, ohatran'ny teritery ny fisainako, misy onde négative angamba, asa misy olona manana onde négative veto mampita énergie négative amiko veto. Tahaka zany lay fomba fisainan'ny olona ankehitriny hoe antsiry reny olona manana onde négative reny. De misy théorie isan-karazany satria moa zay no antsoina hoe ésotérisme. De misy théorie isan-karazany zay mampianatra ny olona manao hoe raha tianao ny hiala ny antsoina hoe onde négative izay mety manimba ny fiarinao, fiarikarenao, manimba ny fahasalamanao. Misy olona zay mitondra onde négative eto manimba mila fantariny reny zany rehetra zany raha tena tsorina de zao ao anatiny antsoina hoe ésotérisme. Marina fa misy miteny ka io inga azo jerena amin'ny siansa ny ati-do de fantatra mihitsy hoe misy onde daholo eto ambonin'ny tany dia ndraindray misy an'zany eny mety azo eritreretina ihany zany fanahina ahoana na ahoana de ao anatiny antsoina hoe ésotérisme zany. Zany hoe fianarana zay tsy ntaonanao zay eritreritra ny fifandraisan'ny olona amin'ny tany, fifandraisan'ny olona amin'ny zavaboary sy ny zavatra tahaka zany. Fa ahoana ny hevitry ny Baiboly? Ny hevitry ny Baiboly de zao hita amin'ity fifandraisan'ny Abimeleka mbandry Ahozata ry Pikora mbandry Saka ity. Afaka malala raha jerena amin'itony Baiboly itony de zao ny olona rehetra de zao mety ho mpanimba ny namany avokoa, ary ny olona rehetra de zao mety ho mpitondra soa ny namany avokoa. Tsy misy nataon'Andriamanitra teraka ho hitondra onde négative ho an'ny hafa, ary tsy misy olona nateraka Andriamanitra nataon'Andriamanitra ho mpitondra onde positive ho an'ny hafa. Fa ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, ny fifandraisan'ny olona amin'ny manodidina azy no mahatonga azy ho mpitondra soa na mpanimba tsotra fotsiny zao. Zany hoe tsy nataon'Andriamanitra misy kajin'olona hoe ity olo ity de ao anaty ati-dohany de nataoko ho mpitondra onde négative izy, ary ity olo ity ao anaty ati-dohany ao anatin'ny fiainany de nataoko olona mpitondra onde positive izy. Tsy ry afaka malala, tsy zay Andriamanitra. Amintsika kristianina de tsy zay. Raha izay dia miangatra Andriamanitra. Misy olona zany de nataon'Andriamanitra hitondra onde négative fotsiny, ka raha mpitondra onde négative izy mpanimba fiainan'olona de tsy diso izy zany. Tsy azo tsaraina izy zany satria n'Andriamanitra mihitsy nahatonga azy ho mpitondra onde négative. No zany dia tsy diso izy eo anatrehan'izay mety ho fanimbana ataony ny fiainan'ny hafa. Ary raha ohatra ka misy olona mitondra onde positive dia raha Andriamanitra nanao zany amin'ny finoana ataontsika hoe ésotérisme, dia raha ohatra ka Andriamanitra manao zany dia tsy manao ezaka zany le olona de tsy azo marinina mihitsy izy zany am'izay mety ho fifandraisany amin'Andriamanitra satria zavatra natiora le izy. No zany de amintsika kristianina de tsorina tsy mitombona loatra zany. Tsy mitombona loatra zany. Ny fahotana no mahatonga ny olona ho mpanimba zavatra. Ny fahotana no mahatonga ny olona mpanimba zavatra. Ary ny famelan-keloka raisinao sy ny fanahy masinao anatinao no mahatonga anao mpitondra zavatra mahafinaritra sy mahatonga ny olona finaritra miresaka aminao. Rehefa ao anatinao ny fanahy masina, rehefa ao anatinao ny fifaliana, rehefa ao anatinao ny fahatsorapo, de manjary mahafinaritra ny olona fotsiny ny miresaka aminao. Manjary mitondra fifaliana ho an'ny manodidina ianao. Ary zay ny tsapa amin'ny Saka eto. Hoy reto olona anatona ny Saka manao hoe 9:20, efa hitanay marimarina fa momba anao Jehova ka de hoy izahay, aoka samy anao fiananana isika. Zany hoe nafinaritra ny reto olona nanodidina ny Saka reto ny fifandraisana tamin'ny Saka. Nahoana nafinaritra fifandraisana tamin'ny Saka? Satria Saka de olon'ny fitiavana, olon'ny famelan-keloka, olon'ny fahatsorana. De nafinaritra ny reto olona reto ny fandray taminy, de nanatona ny Saka izy hoe zay mba te hifandray aminao, zay mba te ho havanao, zay mba te hiara-monina aminao, zay mba te hanao fanekena aminao. Raha tsorona amin'ilay fampianarana hitatsika ankehitriny zay mameno ny tambajotra ny hoe
olona mitondra onde positiva tsy nihinana onde positiva eo fa ny famelan keloko ka nraisina ny fitiavan'andriamanitra tao anatin'ny saka ny teny fanekena ny fanomeza tokon'andriamanitra tamin'ny saka fa ho fitahina izy zanaky ny fanekena izy zahay le nahatonga ny olona te anaton'azy ny avako malala misy reo an-tsaina raha ny eritreretanao sy anameloanao ny hafa na avy hatrany de anananao toe-tsaina mailo manao hoe ry olo ry trany tsy azo azoko fa mitondra onde negativa na za tso ary am'rio fianakaviany ry tsy andeha mangy fa ohatra ny misy energie negativa na za andeha ezakazaka re nanana ry fa ary am'ry toeranyry misy energie positive za kary tsy ry avako malala tena tsy fampianaram-baiboly mihitsy zany fampianarana ataotsika hoe anatin'ny ezoterisme zany tsy fampianaran'ny baiboly zany ny baiboly de zao ao am' Jesosy ny misy ny fiadanana ao am' Jesosy ny misy ny famelan-keloka ao am' Jesosy ny misy ny fiainana sy ny fifaliana rehefa ao am' Jesosy ianao de madio ny fonao ary amin'ny fotoana zay hanananao fahadiovam-po de misokatra aminao manodidina rehetra fa rehefa ao anatinao ny lolo-po ao anatinao ny asosorana ny alahelo ny fieboebona ny fieveran-tena ho tsara na mendrika noho ny hafa de zao mihidy ianao de manjary tsy azonao ny ainao tsy azonao ny ainao tsy ny olona ny manana energie negativa fa ny fonao mihitsy ny tsy madio ny fifandraisanao amin'ny tenanao tsy milamina ary rehefa tsy milamina ny fifandraisanao amin'ny tenanao tsy milamina koa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra de tsy milamina koa ny fifandraisanao amin'ny mpiara-belona aminao de lazainao hoe onde negative tsy ny onde negativa inona fa zao ny fahotana lay ratsy mamitsaka ao am-po araka ny tenen'ny tompo tamin'ny Kaina manao hoe mamitsaka ao am-ponao ke le ratsy ary io ratsy io no mahatonga ny fijery mangaringatika indraindray fijery tsy samijery olona indraindray miondry dava tsy mitraka tsy mijoro tsy mahana fifaliana afaka malala eto de ampianarin'ny tompo atsika fa isaka de ny olona nanatona ny saka tsy hoe nanana energie positive saka fa inona ny energie positive ny saka ny fitiavan'Andriamanitra ny fanomeza tokon'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra izy ny tsy fanana ny saka lolo-po tamin'izy zany de afako malala rovina ny olona no miteny aminao hoe za mba te hiavana aminao za mba te namanao za mba te hiara-miasa aminao za mba te hifandray aminao rehefa ao anatinao ny famelan-keloka sy ny fitiavana marina loatra fa baiboly Jesosy ny teny maka manao hoe hoalan'ny olona rehetra ianao ny anareo no ny anarako ekeny zany fa marina fa misy koa fotoana nefa ao anatin'ny fiainantsika ahatsapahtsika hoe misy olona te hifandray amintsika na misy olona tianao mba mifandray aminy satria tsapanao fa olon'ny fitiavana izy olon'ny fahafoizana izy olona manana zavatra fiainana mahafinaritra ka tia mizary izy tia namana izy de mahafinaritra na mifandray am'zany inona ny lalana de zao le avako malala ny fahadiovam-po amin'Andriamanitra diovo ny fonao aza manana alahelo aman'olona aza omena toerana ao am-ponao mihitsy aza vela anjaka ao am-ponao ny fitiavatena aza vela anjaka ao am-ponao ny alahelo aza vela anjaka ao am-ponao ny valifaty fa manimby reny angamba le tenentsika lazain'ny olona mino fampianarana ezoterista hoe ny onde negativa fa izao ny fahotatsika hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ary hevitra mampisaraka atsika amin'ny mpiara-belona amintsika ka mahatonga atsika mitsaratsara mahatonga atsika miataka amin'ny olona mahatonga atsika mahana fijery tsy madio mahatonga atsika mieritreritra ny tenatsika ho tsara lavitra fa zao rehefa ko malala rehefa ao anatinao a zany toe-po zany de zao hoy Zakaripa amin'amy manao hoe isy olona hiteny aminao reo manao hitazona ny lambany anankiray aminareo ka hiteny manao hoe mba hiaraka aminareo zahay fa fantatray fa ao aminareo Andriamanitra re avako engane mba ho tahaka zany ianao engane mba hafinaritra ny olona miara-miasa aminao engane mba hafinaritra ny olona de miresaka aminao mandritry ny vefakadiny atsasakadiny engane mba hafinaritra ny olona ny fanakalo hevitra aminao satria mandray zavatra vaovao izy mandray zavatra mahafinaritra izy satria ny zavatra resahanao tsy resaka mamodika fiainan'olona tsy resaka mifosa mandratra ny fiainan'ny hafa
tsy resaka mitsikera ny fiainan'ny olona manokana fa resaka mampandroso, resaka manome vahaolana, resaka manazava saina hoe ity olana izao no etrika miatrika azy, na de miresaka zavatra olana aza de zao resaka manome fahazavan-tsaina satria zay Jesoa, satria ao anatinao ny fanamasina no herina men'Andriamanitra ty anatin'ny fotsika mahatonga atsika mahana fahazavana sy fahendrena. Fa jereo tsara ny tohin-tantara rehefa nanatona ny saka reto olona ireto satria nahatsiaro hoe saka ka tahin'Andriamanitra, ay miaraka aminy, ay voafidin'Andriamanitra saka, ay saka lay zanaky ny fanekena de zao nanaiky saka, tsy niavo ny saka. Ny olona zay manana ny tompo afaka malala de olona tsy mba-pamaly faty, olona manana toe-po te hiavana mandrakariva, olona manana te-po te hifandray amin'ny manodidina azy, tsy olona mianjona, tsy olona sarotra idirana trano, tsy olona tsy zay saka eto fa ny sokatra saka. Hitantsika amin'ny andiny manaraka rehetra dia andininy fa 720 dia nanao fanekena izy rehetra ary dia ny fanao fanekena de niara-ny sakafo de nanao fanekena hoe tsy hifanisy ratsy. Roviana de afaka malala ny fiarahamonina eto amintsika, ny mpiarabelona eto amintsika mba anao zava-dehibe hoe miaramonina tsy mifanisy ratsy. Tonga am'le teny frantsay hoe ahoana mba hananatsika le toe-tsaina hoe comment vivre ensemble, ahoana no ahafahantsika manana toe-tsaina hoe zao mba ataotsika mba tonga atsika afaka miaramonina, tsy mifanimba, tsy mifandratra. Mahafinaritra zany hoe mpifanolo-podirindrina, mpiray tanindrazana, fianakaviana miara misakafo ary manao fanekena hoe ndrotsika tsy hifanisy ratsy e. Enao tsy hanisy ratsy za tsy hanisy ratsy anao, tsy de moro zany le avako malala. Taony fanekena hitatsika tato zao tontolo zao mikehitriny zao hoe andao hanisy ratsy olona. To zany ny zavatra hita amin'ny toetratsika kehitriny, hitoetra ny fiarahamonina kehitriny de manao hoe andao hanisy ratsy olona, andao hanisy ratsy olona arak'izany. Fa tsy ny hoe andao ranga mba hiezaka tsika menakavy hifanisy soa, andao mba hifamaly fitie, andao mba hifandray, andao mba samy hifampitsinjo hoe sarotra ny fiainana, andao hifampitsinjo. Iza moa ny hitsinjo atsika eto amin'ity nosy malalaka be atsika 900 kilometatra tora-dro ty la mahery, iza no hitsinjo atsika eto raha ratrizay ka tonga sanatry ny fahasairanantsika zay efa eo raha teo. Raha tsy tsika menakavy ihany no mifanao voadiny hoe na mifany andao tsika mba hifanisy soa, tsika ampiray tanindrazany, andao tsika hifanisy soa, andao mba izay tanin'ny hafa tsy alain'ny hafa, ny fananan'ny hafa tsy pitehan'ny hafa, izay mba manana tsy pitehana, zay mandroso mitarika ny aty aoriana tsy misitona ny hafa hiverina. Rovinany mba anana zany toe-tsainy zany tsika, manana zany toe-tsainy zany tsika ono baiboly rehefa ao anatintsika Jesoa, ka manaiko ampiarahany, manaiko ampiasainy fanahan'Andriamanitra, manaiky adio fo, manaiky mifanaiky ny rehetra manao tahak'izay hita amin'ity tantara ity. Fa ny vokatray de zao, rehefa lavorary tsara ny fifandraisanao amanodidina anao, rehefa vita tsara zany de io ny mpanompon'ny saka any 5:20 nanao hoe nahita rano zahay. Tsy mora zany hoe teo ampidina fatsakana ny mpanompon'ny saka, mpitadiavana rano, ny tonga reto olona reto namitra am-pihavanana tamin'ny saka. Rehefa vita ny famitram-pihavanana tamin'ny saka, ny ampitsin'io teo io ny mpanompon'ny saka manao hoe nahita rano zahay. Ina dikan'izany? Nahita rano, aikay rano mahavelona ny fihavanana. Nahita rano zahay, avy ny ady fatsakana ny mpanompon'ny saka. De raha vao vita le fihavanana teo amin'ny saka sy ireo olona ireo de zao io ny mpanompony hoe nahita rano zahay. Roa ny heviny zany amin'ny heviny ara-panahy. Voalohany de zao, ay ny fihavanana de zao toy ny rano tsy ritra. Ay fihavanana io de rano tsy ritra. Azany rehefa koa malala ny dikany antsoiny hoe fifankatiavana sy fihavanana, rano. Mazava ankely tononkiratsika amin'ny hoe fitiavana rano velole. Iratsika fa 3 anaty fiarana FFPM, tsy iratsika ao anatin'ny irain'ny katolika raha teo koa. Fitiavana rano velona, loharano lalina. Ary zay naseho an'ity Genesis 4:20 rehefa mifankatia isika, rehefa mifandray isika, rehefa samy eritreritra hoe andao hifanisy soa de zao
tonga loharano tovozina tsy ritra ny fifankatiavana sy ny fihavanana. Fa rehefa ao anaty lay loto, rehefa ao anaty lay fahalitoana, lay fahotana, lay fahakalana de zao teny ratsy sy teny maloto no hitanao na de ao anatiny io tambajotry io ary mampiolonkoditra mihitsy, satria tsy hita lay tare, satria tsy hita lay dia teny ratsy mampiolonkoditra, ary dia teny maloto mampiolonkoditra, teny tsy miady isan-karazany. Be de be ngeny teny tsara azo teneniny, be de be ngeny soa azo ifampisarany, be de be ngeny teny mamy azo ifampiresany, be de be ngeny teny afahana manondritra sy afahana mifampandroso e, be de be ny azo atao. Maninona ny zany ny ataontsika? Satria tsika marary, satria oapotsika marary, satria misy ratra ao anatintsika. De zao tsy maintsy itsika sy ny tompo ihany, itsika menakavy ihany no mifanasitra, tsy andrasantsika ny firenen-kafa ny anasitrana ny ratrapo, ny fahasorenana nateraky ny tantara atao anatin'ny fiainantsika, fa tsy maintsy itsika samytsika ihany. Ravako malala, aika ny fifankatiavana, ny fifandraisana loharano tsy ritra. Fa izao koa manjary mahita vokatra ho amin'ny fiainanao manokana ianao, zay le hoe nahazo rano zay. Tsy hoe lay fihavanana ihany no lay loharano oarin'ny bokin'ny Genesis eto hoe loharano tsy ritra, fa izao ho an'ny tenanao manokana koa mitondra fifaliana sy fahavokarana ho an'ny tenanao ny fahalavorarian'ny fihavanana ao amin'ny manodidina anao. Zany olona hoe miady lava amin'ny mpifanolom-podrindrina amin'izany ange toy ny fatsakana ritra. Izany olona miady lava amin'ny mpiara-miasa amin'izany ange toy ny fatsakana ritra. Izany olona miady lava amin'ny fianakaviany zany ange ka toy ny fatsakana ritra. Fa rehefa milamina ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao, milamina ny fifandraisanao amin'ny fianakaviana zao, manjary milamina koa na ny asan'ny tananao ary. Afaka malala tokana ny vahaolana zao ampandrosoa eo am-ponao Jesosy, avelao Jesosy anadio ny fonao, ary aza isan'izay latsaka ao anatin'ny fandravana fihavanana, fa mety iza ho naman'ny olona rehetra. Hoy Paoly manao hoe raha mbola miankina aminao anaka, raha mbola azonao atao, raha mbola ianao ny ankinany de zao ataovy ho avanao ny olona rehetra, ataovy havanao ny olona rehetra. Ny avako malala, ararao te ny tombon'andro omena ahafahana mihavana amin'ny olona rehetra. Ny onde négativa sy ny onde positiva ny ésoteriste iny azy iny, fa izao meteza ianao hizara fifaliana. Hoy ny hiran'ny mpanazava, manaparasaka fiainam-pifaliana. Ary zany ry avako malala amin'ny fiaina kristiana, rehefa ao amin'ny Jesosy ianao de mpanaparasaka fiainam-pifaliana. Ivavaka tompo ao misotranao zay ny am'izao faran'ny herinandro zao, izay isorana ianao fa anafaranao anay hiavana amin'ny olona rehetra, tsy ny ratrapo ateraky ny olana maro samihafa eo amin'ny fiainanay no hibaiko ny fifandraisanay na ny fijerinay ny manodidina anay, fa ny asan'ny fanahinao masina ty anatinay. Misaotra tompo fa mifarana ny herinandro, de mamelana raha toa ka nisy nampalahelo anao nataonay tamin'ity herinandro farany ty. Mamelanay tompo raha toa ka nisy nampalahelo ny namanay ko nataonay, misy zavatra nandrasany namanay taminay tsy vitanay, misy zavatra tokony nataonay tamin'ny namanay, azonay natao mihitsy nefa tsy nataonay. Maika moa fa misy zavatra nandrasanao taminay de mamelanay tompo fa amboary izay ary mitoera atao anatin'ny ponay mba ho hanaparasaka fiainam-pifaliana izay, ho mpitondra fiadanana izay, ho mpitondra fifaliana izay, ary ho feno ny fatsakanay, ho feno ny fonay, feno fitiavana, ny asan'ny tananay ho feno fifaliana, ny mpiarabelona aminay hiteny aminay manao hoe mba hiaraka aminareo zahay, mba ho namanareo zahay, mba te ho sakaizanareo zahay, satria fantatray fa ao aminareo Andriamanitra. Tompo dia mivavaka izay am'izao herinandro ny faran'izao, tsy ireo ny tsiraray avy, tsy ireo marary, tsy ireo manana olana Jesosy, fa nasitranana ianao, fifaliana ianao, dia meteza hitoetra ao am-pon'izy ireny tsiraray avy. Eo aminao no mitrahana sady herinandro fo manomboka raha bizy ity,
voninahitra na ranao rery ny fiainanay Jesosy. Amen.